tiana ireo vokatra nataony mpianatra tamin'ny alalan'ny fampifandraisana ny lesona sy ny fampiarana travaux pratiques no nanakatonana ny taom-pianarana tato amin'ny lycée La Réussite Analamahitsy. Hetsika izay mifandraika tanteraka amin'ireo fandaharam-pianarana ary naompana tamin'ny fiarovana ny tontolo iainana izay antoky ny fiainana mahazanak'olombelona. La réussite au cœur de l'engagement mondial. Izany hoe amin'ny resaka momba ny environnement zany no tena resana ao anatin'ilay izy ny environnement sy ny éducation. Ny lohahevitra hoentin'ny mpianatra dia miainga avy amin'ny fandaharam-pianarana izay hitantsika ao amin'ny programan'ny ministère de l'éducation nationale. Ny tanjona moa zany nanaovana ilay izy dia zao hoe ny chapitre izay ataon'ny mpianatra ny ampianarana zany dia tsy teorika fotsiny fa azo atao tsara no mampiatra an'ilay izy izay matetika zany amin'izao fotoana izao tsy dia misy loatra ntsony izay hoe TP moa ny ilazana azy travaux pratiques any amin'ny lycée dia ny sekoly La Réussite zany dia miezaka mba mampiseho amin'ny mpianatra manao hoe tsy teorika fotsiny no ilana io lesona chapitre io fa inona ny ampiasana azy amin'ny fiainana andavanandro. Ity trano evara ity ohatra nanome aina vao ireo fako sy ireo zavatra no iverina ho tsy ilaina intsony na nanao ny recyclage. Nous allons présenter ces déchets de quotidien qu'on jette souvent, mais on peut le recréer, le transformer en art. Comme exemple, des éponges et des papiers, des mouchoirs. Cela, ce sont des petits bois que le charpentier jette souvent. Et là, on les teinte en noir pour que ça fait le design du cheveu. Et là, on voit l'historique de ceux qui ont contribué à la protection de l'environnement. Et parmi tous ces historiques-là, on voit des mathématiciens, des célébrités, des politiciens. Et leurs objectifs étaient tous la même, contribuer à la protection de l'environnement. Ici, on a recyclé des journaux, aussi des sachets de papier. On a utilisé le sachet, on a découpé. L'objectif alors de notre stand, c'est de concrétiser le concept de recyclage, mais d'une autre manière. On contribue à la protection de l'environnement si on ne jette pas les déchets partout, les petits bouts de papier, les sachets, on peut les réutiliser et en faire des décorations même à la maison. Protéger l'environnement, pas seulement en sensibilisant avec des mots, ou organiser des campagnes de sensibilisation, mais aussi vraiment faire des petites choses. Et même d'après les scientifiques, on n'a plus qu'à moins de 50 ans à vivre sur la planète si on ne fait pas quelque chose. Ity trano eva ray hafa ity kosa ny fanodinana fanadiovana ny rano izay mbola azo iverenana ho ampiasaina no entiny hanampiana ny mpiarabelona. Ny atolotra ato amin'ny standanay dia momba ny filtre artisanal. Koana aloha le sarina tavoahangy dia avy eo ampiana coton eo amin'ny juste eo ambaniny fotsiny dia avy eo mandeha ny charbon dia avy eo fasika madinika dia avy eo fasika vaventy dia vato vaventy tokotokony eo amin'ny 5 cm eo daholo afa-tsy ny coton 15 dia anandrana ny expérience amin'izay zany tsika zao. Arak'izao hitantsika zao dia ity zao le rano maloto dia ho sivantsika ho vadikitsika rano madiodio kokoa. Ny ampiasaintsika anazy afiana andavanandro zany dia hanadiovana ny rano hosotroana, ranona lavadrano, ranon'orana. Dia misy koa ny toerana izay tsy misy afa-tsy ny renirano dia ilaina be zany le sivana rano ho ahafahana anazy hamadika anazy ho madio kokoa alohan'ny ampiasaina anazy. Fampiratiana hoentina eto androany zany dia mamokatra ny voanjo ho lasa menaka. Dingana voalohany ny voanjo manta alana ny zavatra ratsy ao anatiny sy ny fakofako rehetra. Ny faharoany endasina izy ary alana ny hodiny. Ny fahatelo manarakaraka an'izay dia totona izy atao malemy tsara ao anaty laona
dia avy eo tanehana anaty vilany ohatra mety foana tanehana asiana rano izy aloha voalohany indrindra mba ahafahan'le menaka miakatra zany dia ny rano midina dia le rano mivadika entona avy eo rehefa tanehana le izy dia zay izy vao presena anatina zavatra dia azahoana an'ilay menaka dia le menaka azo anendasana sy amidy. Ny expérience nataonay voanjorokolao mavita menaka 2 litatra. Ny fampiarana ny taranja matematika amin'ny alalan'ny fampiasana ny herin'ny masoandro no entiny izy mianadahy eto amin'ity tranoheva manaraka ity. Notre projet c'est de faire comprendre aux gens que la mathématique n'est pas juste théorique mais aussi pratique. Alors on a choisi le miroir parabolique pour expliquer cela parce que ça inclut l'utilisation des fonctions numériques qui est notre programme en classe de seconde. Ny miroir parabolique zany dia azo avy amin'ny fonction carré na fonction de second degré dia rehefa atao ny représentation graphique dia manome courbe ohatr'izao le izy par rapport ohatr'izao dia le izy zany normalement les rayons du soleil tokony parallèle amin'ny axe des ordonnées dia rehefa le parallèle le izy dia misy an'le point eto dia maka ny tangente le point iny angalana le miroir plan dia avy eo le amin'le miroir plan iny angalana normal ty manazavana tsara kokoa dia iny normal dia ty le rayon incident iny na le rayon du soleil iny manana symétrie any par rapport any normal dia le symétrie iny rayon réfléchi dia ny point de convergence ny rayon réfléchi rehetrarehetra ny foyer dia eo le zavatra ho afanainana andrahoana apetraka. On va cuire de l'œuf et on met dans un sachet noir puisque le noir absorbe bien la lumière et le vert c'est pour que le vent ne puisse pas y entrer. Ça va prendre environ 1h30 la cuisson de cet œuf. Et de l'autre côté, on a bouilli de l'eau. Wow, c'est vraiment chaud et ça a duré environ 30 minutes pour le bouillir. Cette méthode est très pratique puisque c'est écologique, ça ne pollue pas l'environnement et c'est accessible pour tout le monde. Isan'ny songadina ihany koa ny taranja physique chimie izay efa ianaran'ireo mpianatra sahady ny électronique sy ny robotique. En matière chimie dia manao expérience zay le réaction ataoko eto réaction acido-basique ito zavatra juste ny atao hoe eau de chou dia raha vao ampiarahana amin'ny liquide acide izy dia manao réaction miova les couleurs. Raha raisitsika zao ty eau de chou ty dia asitsika bicarbonate de soude na carbonate fa fahalalana maro azy dia rehefa araraka dia miova couleur io lasa mivire vert le izy io raha hitatsika. Zay zao chimie dia miditra koa zay ny électronique satria anatin'ny programme scolaire manao robotique zay dia tsy afaka tonga dia hiditra robotique nefa raha vao tsy mafy tsara an'le base-na électronique dia anisan'ny matériel de base ampiasainay ito natao hoe breadboard. Ito breadboard ito fanaovana sy anatina circuit ito ito zao afaka asiana alimentation plus des mois dia ito karazana ohatrany hoe branche libre zany anaovana l'essai. Ito projet anankiray ito zao projet réalisenay première dia nanao zay ny robotique mampiasa microcontrôleur c'est programmé tamin'ny alalan'ny wifi. L'objectif an'ity zareo apita zany hoe raha ohatra ianao zany ka any lavitra zany ka connecté amin'ny wifi anito dia afaka télécommandena le izy. Ito izy zao raha androso raha membotra ividy droite ividy gauche stop après hatrany fara dia ny clignotant de gauche clignotant de droite dia raha alefa izy dia mandroso dia raha embotra dia raha ohatra ny avily droite dia ivily gauche izy dia raha après hatra clignotant vetivety aloha amboariko tsara am'plasiny raha après hatra clignotant gauche izy zany dia mirehatra kely io après hatrany droite izy dia mirehatra io dia raha ohatra izy ka après hatrany farany dia hitatsika mirehatra iny ny farany dia ohatr'izay ny fonctionnement any arakaraka izay zavatra zay. Rehefa tonga eny amin'ny sehatra ny asa zao ny ankizy dia mety hampiasa matériel dia mety ho vaovao be aminazy fa raha izay ato zao dia efa nizatra. Ito imprimante 3D ito dia ampiasainay ato fomba amin'ny
programmena première zay nanao anazy miditra anatin'ny logiciel anankiray a dia ao anatiny eo manao conception an'le zavatra ho atao modèle 3D dia io modèle io a en fonction ana repère orthonormé a dia anatina plan irréel izy zao a azo raisina hoe raha en mathématique zao a ditiny axe des abscisses iny dia ity izy ny axe des ordonnées a ity zao karazana modèle namboaranay tao main robotique efa nataona elaela zay le izy a dia nanamboarana ity zao environ 5 heures eo ihany zany le fampianarana ara-théorie fa ampiasaina le teknôlôjia ary atao hitan'le ankizy mihitsy manao hoe io teknôlôjia nomena io dia fitaovana ohatran'ny fitaovana rehetrarehetra eo ampelantanany ia azo ny ampiasaina anatsarana ny fahalalana eo anatrehany dia anisan'ny mampiasa an'izay fivoaran'ny teknôlôjia izay mampianatra ny ankizy iaina miaraka amin'izay fivoaran'ny teknôlôjia izay zany zahay ato tena famolavolana ankizy ho tompona ndraikitra aloha voalohany indrindra ankizy vonina ankizy vanina ho reharehan'ny firenena dia anisan'ny politika ny la réussite ihany koa ny manao taridalana ho an'ny mpianatra izay amin'ny alalan'ny hoe fitsidihana entreprise na ny stage d'observation ihany koa omena fisokafana ny ankizy ahitany hoe inona ny talentany satria miankina amin'izay ny talenta ny ankizy anankiray sy ny hoe ny zavatra hainy no ahafany misafidy hoe ity zany no asa ho ataoko rehefa lehibe ka tonga anazy hoe amin'le asa ataony izy dia tena afaka mivelatra tsara fa tsy hoe tsy mahita asa dia ino no atao. Ankoatra ny teny frantsay sy ny teny anglisy mianatra ny teny arabo ihany koa ny mpianatra ho an'izay fivelarana amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay. Ny langue arabe dia parmi ny 6 langues ampiasaina amin'ny ONU dia ny alphabet arabe dia misy 28 alphabet toy ny alif, ba, ta, fa, jim, ha, ka, del, ze, ra sy ny sisa dia reto boky d'origine arabe fa nataony malagasy traduction izay midika fa efa betsaka ny arabe ny malagasy izay mahafantatra ny langue arabe sy mahavita miteny azy io. Tafita ny fampianarana afa-po ny mpanabe raha ny mahakasika ity fampiratiana nataon'ny mpianatra ity ny sekoly sy ireo mpampianatra ary ny tompona ndraikitra isan-tsokajiny efa ao anatin'ny fanomanana sahady ny taom-pianarana manaraka.